miaraba nanao tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao miaraba ihany koa ny pino kristiana rehetra izay mankalaza ny fetiny pentecoste ary mirary fety sambatra ao anatin'izay ny toetry ny androntsika raha nisara azy tamin'ny azanabolana ho an'ity an'ioty nisy ny tsioka avy any atsimo antsinanana izay somary nazovana tamin'ny morontsiraka antsinanana Madagasikara sy ny ilany antsinanany avoatany ary misy ihany koa ny fandalovana tsy fahamarina toerana any ambony tsy takamaso amin'ny abaka ho an'ny tapany tsy Madagasikara anisany mandrafitra ny toetry ny androntsika ary ato anatin'ny herinandro avy dia mbola saika mitovitovy amin'izay hatrany firafitry ny toetry ny androntsika izany hoe hitantaratra eny hatrany ny tsioka ny varatraza fa etsy andaniny ihany koa dia misy ny tsy fahamarina toerana any ambony tsy takamaso any izay anisany mamatry ny toetry ny andro ary manoloana izay ny zavona aloha no saika hiba-toerana mandritry ny herinandro fa ny atoandro kosa indray dia saika any amin'ny tapany atsimo antsinana Madagasikara no tena ahitana ny orana vitsy indraindray ary mety hitatra any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara izany any amin'ny androny alahady ihany no hitantsika miandalana ihany moa ny fivoaran'izay fa izay amin'ny ankapobeny ny mety ho foronany toetry ny androntsika mandritry ny ity herinandro ity raha idirana amin'ny atsipiriny ny telo andro avy ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona ho an'ny faritra maro manerana Madagasikara voakasika an'izany ny avoatany sy ny tapany atsimo Madagasikara no ny atitany avaratra andrefana sy avaratry ny anosy mandraona kosa ny andro any morontsiraka voany antsinanana sy ny faritra ivadivavy fitovinany izay mety ahitana tanivilaona vitsy indraindray ny ambiny kosa moa dia ny masoandro no miba-toerana orin'ny zavona ihany koa dia ny masoandro no hiba-toerana kokoa ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tanivindraona hitantsika any amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo antsinanana mandraona kosa ny andro any ilany antsinanana amin'ny tapany atsimo amin'ny avoatany voakasika an'izay ny ilany antsinanana faritry mahatsiatra ambony orombe sy ny any amin'ny faritra anosy ary ny faritra ivadivavy mety andraona ihany koa ny morontsiraky ny faritra idiana fa ny ambiny dia hijanona ho maina na anjakany masoandro tanteraka raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 9 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra ivakinakaratra zay raha toka 5 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ny morontsiraka antsinanany nosy kosa indray raha ny maripahana ambany indrindra mety ho tafidina hatrany amin'ny 9 degré celsius torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny fa ny ambony indrindra dia manodidina ny 8 ka hatramin'ny 3 degré celsius ary 9 ka hatramin'ny 10 degré celsius ny maripahana ho an'izay andro ny rapitso izay ny talata kosa indray miba-toerana hatrany mizavona vao maraina fa ho an'ny morontsiraka atsimo antsinana Madagasikara manomboka any amin'ny faritry fitovinany zay ka hatrany amin'ny district Antolanary mety ahitana orana tanivindraona ho an'ny tapakandro ariva aoriany zavona moa dia ny masoandro no hiba-toerana kokoa saika manerana ny anosy raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny talata izay mbola manodidina ny 10 degré celsius eo ho an'ny avoatany ary midina hatrany amin'ny 9 degré celsius kosa ho an'ny atsimo antsinana Madagasikara iny fa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara kosa dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 degré celsius izay maripahana izay ho an'ny andro ny talata amaranantsika azy ny alarobia mbola misy atany ny zavona vao maraina mandraona kosa ny andro any tapany atsimo antsinana Madagasikara mety hitatra ho an'ny ilany antsinanany avoatany izany amin'ny maraina be ary koa ny any amin'ny takariva no mety ahitana an'izay ny ambiny moa dia ny masoandro no hiba-toerana kokoa akoatry ny tapany avaratra antsinanana izay mety hisy rahona vitsy hatrany indraindray aoriany zavona ihany koa dia anjakany masoandro tanteraka ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 10 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany raha toka 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny ilany antsinanana Madagasikara ary ny any amin'ny ilany andrefana dia 3 ka hatramin'ny 10 degré celsius ny maripahana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry betsiboka sy ny any amin'ny faritry melaky moa izay 10 degré celsius izay dia izay ny mety eo tamin'ny dian'io ty raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko